Faly miarabantsika tsirairay avy a manaraka indrain'izao ny fandaharana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Laharana fa 780 tsika izao amin'izao fandaharana izao a, efa maro izay teny nomen'ny tompo a ho amintsika tsirairay avy izay a, ary mino izay fa betsaka ny tany lonaka izay nandray an'izany teny izany a, ka namaka tombo namo avy zato eny le teny ary nitondra fiainana ho an'ny tsirairay avy. Ary betsaka isika no manome akiny amin'izany fandraisana ny teny izany isaorana ny tompo fa izy no miasa, azy ny voninahitra, azy ny saotra, azy ny dera sy ny laza mandrakizay. Androany tsika dia mbola omen'ny tompo teny indray, ary ny fontsika anie dia mba ao anatin'ny fanetretena ary ao anatin'ny etaeta lalandava mba handraisantsika izay afatra tian'ny tompo omena amintsika indray androany. Iverina tsy ho ela eny amin'ny raha lanitra Jesosy, movonina ve ianao? Fa izay no afatra ivony izao fitoriana izao. Raha mamaky ny Baiboly tsika, mandinika tsara ny ao anatiny. Ny Baiboly manomboka amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy dia milaza ny famonjena izay nataon'Andriamanitra mahamaim-poana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ary Jesosy Kristy no ivon'ny Baiboly. Any amin'ny fanekena taloha izy dia aloka, any amin'ny fanekena taloha izy dia kisarisary, any amin'ny fanekena taloha izy dia tandindona. Fa rehefa tonga teto tany Jesosy dia tanteraka, tsy eo intsony ilay aloka, tsy eo intsony ilay tandindona, fa tanteraka ilay aloka sy ilay tandindona izay nilazaina tany amin'ny fanekena taloha. Ary dia ny famonjena dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy, movonina ve ianao? Tsy fantatra io na oviana na oviana, fa ny zavatra rehetra izay misy amin'izao fotoana izao dia efa manambara fa efa akaiky ny tompo, akaiky ny tompo, efa eo ambaravarana izy. Movonina ve izaho sy ianao? Izay vonina ihany miara-hiakatra aminy eny amin'ny raha lanitra, fa izay tsy mbola manana an'izay fahavononana izay dia ho taraiky eto amin'ity tany ity. Ary rehefa ho taraiky eto amin'ity tany ity dia maro ny ady ny fahoriana lehibe sy ny fijaliana eto amin'izao tany izao, satria efa hiakatra ny fiangonana ilay fanasina sy ilay fahazavana. Movonina ve ianao? Fa Jesosy Kristy dia nilaza hoe tsy hamela anareo kamboty ahako, aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa ihany koa ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha izany dia efa nilaza taminareo fa handeha aho ka hanamboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa vita ny toerana izay nomaniko anareo dia ho avy indray aho ka haka anareo ary any amin'izay hitoerako ho hitoeranareo. Teny mafonjy izany teny nambaran'i Jesosy izany amin'ny Jaona 4:40, ary teny fiainana, teny marina. Tsy hoe amin'ny resaka fahafatesana no izarana an'izany rehefa misy donam-pahoriana ka mamangy fahoriana dia fahazarana eo am-bava fotsiny no milaza an'izany. Fa ny zavatra tena marina ny amin'izany dia izao, le olona manana fiainana mandrakizay ao amin'ny tompo, tsika izay mitoetra hoy Paoly ao amin'ny Tesaloniana ao, dia hovainy indray mpimazo ary arakarina amin'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra rehefa ho avy izy. Androany dia mbola teny amintsika ny tompo mba hiomanantsika. Tsy ho variana eto amin'izao fiainana izao tsika, tsy ho variana amin'izao fiainana mandalo izao tsika, fa napetraka eto tany tsika hanomana ny amin'ny mandrakizay. Androany dia handray tenin'Andriamanitra tsika ho amin'ny Matio 5, misy toriteny nataon'i Jesosy tao tendrombohitra ary efa haintsika loatra izany teny rehetra izany. Mialohan'izay aloha misy filazana tiana zaraina amintsika hoe manomboka amin'ny volana May, ny isaky ny asabotsy, ao amin'ny lycée Zizira Bearvelo, ao amin'ny amfiteatra dia misy fotoana fampianarana, fitoriana ny filazantsara ho an'ny olona rehetra, manomboka amin'ny 2 ora mandritry ny volana May sy volana Jona izay fotoana izay. Mandritry ny volana May sy ny Jona ny asabotsy hariva manomboka amin'ny 2 ora tsy diso dia misy fotoana izay fitoriana fampianarana, fitoriana filazantsara, mpifoazana izay ho atao ao amin'ny lycée Zizira Bearvelo isaky ny amin'ny 2 ora ao amin'ny amfiteatra. Manasa antsika ho tonga amin'izany fotoana izany. Raha manana hitahita ianao, raha manana faniriana ianao dia afaka ho tonga ianao. Izao no teny ho zaraina ao anatin'izany, lohevitra ho zaraina amin'izany izay nomen'ny tompo dia ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, izay ny zavatra
lohevitra lehibe azaraina mandritry n'izay rovolana zay, zany hoe misy lohevitra maromaro avy ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa zay ny tena lohevitra lehibe. Averina ihany zany ao amin'ny lycée J Rabe Arvelo, ao amin'ny amphithéâtre, isaky ny asabotsy arivo amin'ny 2 ora, manomboka amin'ny 2 ora ny volana Mesy, volana Jona, dia misy fitoriana, fampianarana, fitoam-pifoazana izay izarana ny tenin'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy. Tsy manavaka an'izanizy fa zay mangetaeta rehetra, na izy na avia izy na avia izy, na manao ahoana izy na manao ahoana, dia afaka tonga ao. Fotoana mandalo fotsiny zany ary fotoana fohy, fa zay napetraky ny tompo mandritry n'ireo rovolan'ireo ary mino zay fa hiasa ny tompo, aneo ny vonany, aneo ny heriny, ary tsisy ambara ho afa-tsy Jesosy hitondra fiainana sy famonjena ho antsika. Zay ny filazana fohy tia nazaraina amintsika androany, ary dia hiasany ny tompo amin'izany rehetrarehetra zany. Zao tsika dia andray teny Matio 5. Zavatra rehetrarehetra hitantsika amin'izao fotoana dia mampiseho tsy fandriampahalemana. Raha eto Madagasikara dia marobe ny zavatra efa re, misy fanolanana tany Antsirabe, ireo zay religiozy, nisy nanolana ary nisy naka-ankeriny ny vola. Mahitsika tany Andapa, tany amin'ny faritra tany dia malaza amin'izao ny hoe fitsaram-bahoaka, famonon'olona tsotra zao, tsy miandry ny fitsarana, tsy miandry ny tompon'andraikitra manam-pahefana, fa avy dia tonga dia mamono ny olona. Misy ny alatra, misy ny vono, misy ny herisetra, fa maninona ny misy zany rehetrarehetra zany. Nefa eto Madagasikara dia voalaza fa firenena sy vahoaka kristianina, ary isaky ny mandeha tsika eny an-dalana rehetra eny dia mahitsika trano fivavahana. Nahoana nefa no tombo ny herisetra, tombo ny abibiana, tombo ny tsy fandriampahalemana, ary tena zavatra hita tsy tahaka ny efa tany aloha, fa tena mahatsiravina sy tena hoe mampalahelo, mampahonena ny zavatra misy. Inona ny antony mahatonga an'izany? Zavatra anankiray tena tia nazaraina amintsika dia zao: manana andraikitra ny fiangonana ao anatin'izany zavatra izany. Manana andraikitra izao, manana andraikitra ianao, manana andraikitra ny milaza azy ho kristianina. Inona ny antson'Andriamanitra ny fiangonana? Inona ny antson'i Jesosy ny fiangonana? Ny fiangonana dia natson'i Jesosy hitondra fiainana, natson'i Jesosy hitondra fahazavana, natson'i Jesosy hitazona hiaro amin'ny tsy fahalovana. Maninona nefa no misy ny fahalovana? Maninona nefa no misy ny fahamaizina? Maninona nefa no tsisy fiainana? Sao dia ao amin'ilay fiangonana no misy zavatra tsy mety. Ao amiko, ao aminao, ao amintsika izay milaza azy ho mpivavaka, milaza azy ho kristiana, milaza azy ho fiangonana. Fa nanorina ny fiangonana Jesosy, ary rehefa nanorina ny fiangonana Jesosy dia hozy izy hoe na ny vavahadiny fiaina tsy hita aza, tsy haharesy azy, ary nomeny fahefana, nomeny hery, andresy ny asan'ny maizina, andresy ny asan'ny demoni, andresy ny nofo, andresy zao tontolo zao, andresy an'ny satana, andresy izay fanahy ratsy rehetra, andresy ny aretina. Fiangonana manan-kery no naorin'i Jesosy, fiangonana feno hery sy voninahitra no naorin'i Jesosy. Aiza ho aiza izay fiangonana izay amin'izao fotoana izao. Fa za miteny fa raha ny fiangonana no mijoro araka ny ato amin'ny tenin'Andriamanitra marina, ary miaina araka ny voasoratra ato amin'ny Baiboly, ary miverina any amin'ilay tena loharano sy fiandohany, dia hisy ny fifohazam-panahy, hiena ny faharatsiana, miala ny fahamaizinana, miala ny fahalovana, satria mijoro ny fiangonana. Aiza ho aiza tsika fiangonana. Androany tsika dia mamaky ao amin'ny Matio 5 andiny ny 12. Matio 5 andiny 17 azafady. Matio 5 andiny 17. Ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa ariana ny ivelany ka ho hitsahin'ny olona. Mahery zany tenin' Jesosy zany. Averiko, ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa ariana any ivelany ka ho hitsahin'ny olona.
mipetraka eo alohan'ny tenin'Andriamanitra izao sy anao amin'izao fotoana. Ao ka andiny tena eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra zany. Raha milaza aho fa mpivavaka, raha milaza aho fa kristianina, raha milaza aho fa fiangonana Jesosy Kristy, sao dia efa harinany ivelany aho amin'izao fotoana. Sao dia efa tsisy heriny intsony aho amin'izao fotoana. Sao dia efa tsisy zavatra ilana intsony amin'izao fotoana, ary sao dia efa hitsahan'ny olona amin'izao fotoana. Eto Madagasikara manokana, tiako lazaina. Luka 4:12, mbola manamafy an'izay Jesosy. 4:7, koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika, fa harin'ny olona izay manatsofina hoenti miaino aoka izy iaino. Apetraka tsara amintsika tsirairay avy zany teny zany. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsisy ahafahana hanome sira azy tsony, izy sira ara matsatso. Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy, fa harin'ny olona, harin'ny olona izay manatsofina hoenti miaino aoka izy iaino. Zay ny teny ambaran'ny tompo androany. Inona moa ny antsoiny Jesosy ny fiangonana? Tiako averina vakiana le Matthieu 5:10, ametrahantsika tsara n'izao afatra izao. Matthieu 5:10, andininy fa 7:20. Ary izao milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Ny fiangonako, hozy Jesosy, tsy fiangonan'ny pastera, tsy fiangonan'ny apôstôly, tsy fiangonan'ny mpaminany, tsy fiangonan'ny mpampianatra, tsy fiangonan'ny pastera ary tsy fiangonan'ny evanjelistra, fa fiangonako, fiangonan'i Jesosy Kristy, ary zay tiany Jesosy Kristy atao sy ale sy ho tenenina, izay ny tokony ho ataon'ny fiangonana. Aiza ho aiza ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Fa zao ny fahefana ambony noho izay fahefana rehetra eto tany nomen'ny tompo. Ozy izy hoe, ahoriko ny fiangonako ambony'ity vatolampy ity. Iza moa io vatolampy io? Jesosy Kristy io vatolampy io. Voalaza any amin'ny Isaia, voalaza any amin'ny Salamo. Izy ilay vato fahagola, izy ilay vato fahizoro, ny lavo mpanao trano, izy ilay vato matafitohina, izy ilay vato voalaza koa amin'ilay tsangan'olona zay fahitana hitan'ny Nebokadnezara, dia rehefa latsaka avy any tsy nalatsaky ny olona fa nilatsaka ho azy ilay vato, ny tompo ary naka toerana nandresy ny fanjakana rehetra. Tsy izy io fa ny fanjakana Jesosy, ary io vato io dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Aiza ho aiza ny fiangonana amin'izao fotoana izao? Miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Miaina amin'ny fahamasinana ve? Miaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra ve? Miaina ao anatin'ny fahamarinana ve? Tsarovy fa ny fiangonana tsy natao hitangorona amin'ny toerana iray dia hivavaka hitoetra ao dia hipetraka ao ny alahady na ny asabotsy. Tsia, ny vina an'Andriamanitra, ny vina an' Jesosy Kristy amin'ny fiangonana dia ozy izy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao nareo, ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny vina an'Andriamanitra dia tsy nihitangorona, vina an'Andriamanitra dia niparitaka. Fa naveriko teto zany, fa nilazaina teto zany tamin'ny toriteny rehetra zay natao. Fa rehefa naniraka ny Adama sy Eva izy, dia ozy izy hoe mitera mameno ny tany manjaka mampanompo azy. Rehefa nanome baiko indray koa izy ho an'ny Noa taoriana safodrano, dia ozy izy hoe miparita, mieleza, miabetsa. Itsika fiangonana dia varintsika ao anaty rindrina efatra, dia ao tsika dia tsika samitsika ao. Ny fahazavana ne tsy ilaina ntsony ao amin'ny mazava, ny sira ne tsy ilaina ntsony ao amin'izay misy sira, fa ny fahazavana, ny sira dia ilaina any amin'izay mbola maizina, ilaina any amin'izay mbola matsatso. Isika ve isan'andro amin'ny toerana rehetra, amin'ny fiainana rehetra, mijoro amin'ny mahamazavatsika, mijoro amin'ny mahasiratsika, mba miaro tsy ho azon'ny fahalovana, tsy ho azon'ny fahalovana, tsy ho azon'ny fampotehana, mijoro amin'ny fiainana hitondra fahazavana ve? Fa ny fahazavana dia Jesosy Kristy, ary rehefa ao amintsika Jesosy Kristy dia mipotra ho azy ny mazava. Na iaino ny olona na tsy iaino, na anaiky ny olona na tsy anaiky, na andray ny olona na tsy andray, isika dia napetraka ho fahazavana. Tonga tao amin'ny azy izy, ny azy tsy nandray azy, naleony
fahafatesana toy izay fiainana. Atao ahoana ny andositra ny fahatezeranao avy raha mandà le fahazavana, raha mandà le fiainana. I Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, izy ilay teny nisy mpiainana, izy ilay tena mazava ary tao amin'ny mazava nisy ny fiainana. Ny mazava dia mitondra fiainana. Nahoana ny tsisy fiainana nefa amin'izao? Nahoana ny be ady, be korotana, be tsy fandriam-pahalemana, be fifandirana, be fialonana? Nahoana ny be kolikoly, be langy, be herisetra, be famonoana? Satria tsy eo ilay mazava, satria tsy eo ilay fiainana. Ny tena fiainana tsy ray, tsy roa, tsy telo, fa ny tena fiainana tokana ary ny lalana ahafahana mivoaka amin'ny olana sy ny ady sy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny korotana sy ny tsy filaminana, tsy anaram-piangonana, tsy anaran'olona, fa tokana dia Jesosy Kristy irery ihany. Ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy Kristy. Jaona 4:12 dia milaza hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tiako ambara aminao amin'izao fotoana izao, tsy anarako, tsy anarana tokom-pivavahana, tsy anarana mpanompon'Andriamanitra, tsy anarana tompon'andraikim-piangonana, tsy anarana tompon'andraikim-patra politika ara-toe-karena, fa ny anarana mahavonjy izay efa niainan'ny olona rehetra afaka mijoro vavolombelona amin'izany, ary anatin'izany ny tenako mahavonjy anao ho afaka amin'ny fahafatesana, ho afaka amin'ny aretina, ho afaka amin'ny gejany fahotana, ho afaka amin'ny gejany devoly, ho afaka amin'ny fanozonana. Dia tsy misy anarana fa tsy ny iray ihany, dia Jesosy Kristy no anarana. Asan'ny apôstôly 4:12 dia milaza hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana ety ambanin'ny masoandro nomenany olona zona famonjena fa ny anaran'i Jesosy ihany. Amin'ny teny frantsay dia hozy izy hoe je suis le chemin, la vérité, la vie. Le, la, zany hoe rehefa le zay ray zay, tsy misy hafa. Tsy miteny izy hoe je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie. Fa izy hoe je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tsy misy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Zany hoe ho anao ry malagasy, ho anao mpitondra firenena, ho anao filohan'ny repoblika, ho anao filohan'ny androm-panjakana rehetra eto Madagasikara, ho anao tompon'andraikitra rehetra eto Madagasikara, raha tsy manana an Jesosy ianao, raha tsy Jesosy ny raisinao ho vahaolana, raha tsy Jesosy ny raisinao ho mpanjaka sy ho tompo, dia tsisy fiainana, tsisy fahazavana, tsisy famonjena, fa Jesosy ny vahaolana. Ho an'ny fiangonana dia Jesosy ny vahaolana. Amin'izao fotoana ny akamaroan'ny fiangonana dia efa any ivelan'ny fiangonana Jesosy, ary efa mandondona izy, satria ny fiangonana tsy miaina araka ny fahamasinana, tsy miaina araka ny tenin'Andriamanitra, tsy miaina araka izay voasoratra ato, fa miaina araka ny fomba n'izao tontolo izao. Ny antson'ny fiangonana antsika, ny antson'Andriamanitra antsika dia ho ny fahazavana. Hoy Jesosy hoe raha ny fanasina indray ny tonga matsatso, inona no asira azy? Tsy misy anaovana azy tsony, tsy misy ilana azy tsony, fa arinany ivelany ho itsahan'ny olona, ho arinany ivelany ho itsahan'ny olona. Raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny intsony izy, ary tsy misy ilana azy intsony izy, fa arinany ivelany. So dia fa arinany ivelany sika fiangonana, so dia vitsahan'ny olona sika fiangonana. Aiza ny fahazavana? Raha tena misy fahazavana mijoro eto Madagasikara, raha tena misy fahazavana mipetraka eto Madagasikara eraky ny toerana maro isan-karazany, dia tsy hisy ny aizany, ary tsy hisy ny von'olona mahatsiravana, tsy hisy ny fanolanana, tsy hisy ny herisetra sy ny abibiana, tsy hisy ny kolikoly sy ny lainga sy ny maro isan-karazany. Tsy maintsy hisy foana nefa izay, satria eto amin'izao tontolo izao tsika fa miena ary mety tsy hisy raha mijoro ny kristianina. Ny kristianina tsy tokony ho variana ao anaty rindrina efatra. Tsy kristianina ny antsoin'i Jesosy antsika, lazaiko amintsika, tsy hanao kilalao, tsy hanao resaka fetin'ny taranaka, tsy hanao resaka lahadin'ny mpitandrina, tsy hanao resaka voka-dehibe, tsy hanao resaka aniverserana mpanompon'Andriamanitra, tsy hanao resaka fampifaliana ankira. Tsy zany ny antsoin'i Jesosy antsika, fa ny antsoin'i Jesosy antsika ho falasina sy fahazavana, hitory ny fibebahana, hitory ny azo fijaliana, hitory an' Jesosy, anambara an' Jesosy, hitondra fanasitranana ho an'ny firenena, hitondra fanasitranana ho an'ny olombelona, hitondra fiainana mandrakizay ho an'izay ao anaty fahafatesana. Izany ny antson'ny Jesosy antsika, fa tsy lalao. Amin'izao fotoana ny akamaroany dia milalao, amin'izao fotoana ny akamaroany dia ao anaty fety tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Fa androany dia mipetraka amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mievera, aiza ny misy fiangonana. Fa zao ny voasoratra hoe ao amin'ny Apokalipsy 2:2,
koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovany jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Ho an'ny fiangonana zao afatra zao, ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra zao afatra zao, ho an'izay milaza azy ho kristiana zao afatra zao, ivereno ny tenin'Andriamanitra ary mibeba mba hiverinao amin'ny tompontsika ary hitondra le fahazavana. Laodikia, fiangonana anankiray, voalaza ihany koa amin'ny Apokalipsy 7 dia ozy izy hoe 9:12 fa satria matimaty ianao fa tsy mafana na mangatsika dia alony vavako ianao, alony vavantsika tompontsika raha mangatsika raha matimaty. Androany tapitra ny fotoana fa tena tiana apetraka amintsika izany teny izany. Mibeba, mila mibebaka Madagasikara rehetra, mila mibebaka malagasy rehetra, mila mibebaka ny kristianina rehetra ary mila mivavaka ho an'ity fireneny ity mba tsy ho azon'ny loza. Mbola fotoana zao tompony hikasika antsika ary hiroso amin'izany tsika. Amen.